nucléaire zany tsy miditra tokana fa miaraka amin'ny énergie rehetra izy dia ahoana ny fampiasana ny nucléaire miaraka amin'ny énergie zay izy satria tsy maintsy havana koa manko le énergie les sources d'énergie misy les sources d'énergie tsotsotra ohatran'ny hoe solaire biomasse tena tsara be reny amin'ny ohatra hoe kelikely le consommation fa raha mila consommation matanjaka tsy misy afa-tsy énergie ohatran'ny hydraulique dia nucléaire zay ny tena matanjaka ohatra hoe développer ny complexe touristique na complexe industriel dia mila source d'énergie matanjaka koa dia izay vao miditra zany ny hydraulique dia ny nucléaire. Tsy misy impact ve zany rehetrarehetra zany eo amin'ny environnement izy ary nucléaire raha ny tena écologique indrindra satria izy ny source d'énergie tsy mamoaka carbone fa sisan'izay mamoaka carbone didididra le gasoil mazava ho azy fa mamoaka carbone bebe na ny solaire raha mamoaka carbone kely ihany fa ny nucléaire tsisy carbone tsisy émission de carbone mihitsy izy zany tena atao hoe écologique indrindra fa mila manara-dalàna fotsiny amin'ny gestion ny déchets